Andriamanitra rainay feno fankasitrahana anao zay satria tena misy ianao. Zany mihitsy hatrany ny tena isaky ny avy maheno fijoroana vavolombelona zay dia te hisaotra anao Andriamanitra hoe mahafantatra Andriamanitra velona zahay. Tsy mahafantatra fotsiny fa isan'ny anao, isan'ny zanakao zay Andriamanitra, isan'ny zandrinao zay Jesosy Kristy fahasoavana be zany miara-miteranao zahay. Amin'ity ity zahay te hisaotra anao indray ny amin'izay fahomaninao any tsirairay satria ianao ilay tahaka ny hoe cuisinier mpahandro sakafo amin'ny fanahinay tanteraka parfait. Fantatrao tsara daholo ireo olona rehetra ohatra amin'ny ankizy, ny lehibe, ny zokonzokony, mety hiteno mitovy ihany no raisina eto fa fantatro fa ianao fanamasina dia hiteny manokana aminay tsirairay. Hiteny amiko dia hiteny aminay rehetra naiza misy anay ankehitriny mankasitraka indrindra. Ny fananao masina ary no mitsilo anay, mitenena aminay tompo amin'ity ity fa vonona iaino anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Dia ny lohahevitrintsika n'io dia ity hoe Avelao Andriamanitra no hanandratra anao amin'ny fotoanany. Avelao Andriamanitra no hanandratra anao amin'ny fotoanany. Miainga amin'ny fiainan'i Davida sika efa herinandro maromaro zao tsika no niainga tamin'ny fiainan'i Davida. Kiondalana ngeza be amin'ny fiainan'i Davida no horaisintsika amin'ity androany ity. Miditra amin'ny fotoana fanandratan'Andriamanitra ny Davida amin'izay zao sika. Dia ny fotoana nidirany amin'ny mahampanjaka azy. Raha hiverenantsika kely io fiainan'i Davida io, Andriamanitra tao anatin'ny fiainan'i Davida dia nanana planina ho an'i Davida Andriamanitra. Hatramin'ny kely Davida no efa hitan'Andriamanitra. Ndao ny jerentsika senao ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10. Samuela voalohany toko 7:10 ary amin'ny 4:10. Zao ny tenin'ny tompo amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 4:10 io. Rehefa nanao ny tsinety voalohany, tsy nankatoy voalohany Saoly dia zao ny tenin'Andriamanitra nampitondrainy Samuela, nampitondrain'Andriamanitra ny Samuela ho an'ny Saoly. Nanao adaly ianao ry Saoly, tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nandidinanao ianao. Fa raha tsy izany ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay. 4:10 amin'izay. Koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao. Miantso an'i Saoly io zany. Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary izay no voatendrin'i Jehovah ho mpanapaka ny olona. Ny teny Andriamanitra eto Davida ny tany an-tsain'Andriamanitra eto. Manambara izy hoe Andriamanitra efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony. Tiako sarihana ny sainao tsara fa tena mbola kely Davida tamin'io fotoana io dikany mantsy mety tany amin'ny 10 taona tany ho any Davida tamin'io. Fa efa hitan'Andriamanitra izy. Nanana planina ho azy Andriamanitra. Efa hitan'Andriamanitra Davida. Fa izao nefa ny zavatra rehetra araka ny teneniny bokin'ny Mpitoroteny ny Mpitoroteny toko 7:1 dia manambara amintsika hoe ny zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra ahoana amin'ny fotoanany avy. Misy fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra nataon'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra hitan'Andriamanitra tao amin'ity Davida ity? Nahita fahavononan'Andriamanitra tany amin'ny Davida. Mbola kely Davida dia efa hitan'Andriamanitra ny fahavononana tao anatiny hoe te hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Te hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ilay hitantsika ny amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:20 andinin'ny 2:20 hitenenan'ny rehefa mitantara ny apôstôly taty aoriana momba ny tantaran'i Davida dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe
za nahita ny Davida zanak' Jese, lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Raha mamitina ny tantaran'ny Davida zany tsika ny zavatra hitantsika, mijery ny toe-pontsika hitantsika tany anatin'ny fony hoe nanitona an'Andriamanitra io Davida io, satria io Davida io dia nanana ny fahavononana anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Raha toy izantsika ihany mampitahany izay zavatra izay eo amin'ny fiainantsika isika. Androany zany tsika te hampitahy fiainan'i Davida sy ny fiainantsika sy ianao hatrany. Eo amin'ny fiainantsika sy ianao indray, inona ny zavatra ambarantsika dia ity: io Andriamanitra io manana planina ho antsika. Fantatrao nge izany any amin'ny bokin'i Jeremia toko voalohany 5:5 dia tsy hoe mbola kely fotsiny, izay ny taratra azontsika nijerena tao anatin'ny tantaran'i Davida, fa io Andriamanitra io dia tena manana planina mihitsy talohany ianao mbola tsy tany an-kibon'ny mamanareo. Manampy be foana mieritreritra an'izany, ary averiko amintsika rehetra hatrany hatrany izany, ahafantaranao hoe nanana programma Andriamanitra nanamboatra anao, manana planina Andriamanitra. Ary fantatrao tsara koa ny Jeremia toko 7:20, ainao tsenjery izany tenin'Andriamanitra izany manambara hoe manana hevitra, manana projet, manana tetikasa Andriamanitra ho anao, mitondra fiadanana fa tsy loza, tetikasa tsy mampidi-doza, fa tetikasa tonga ny fiainanao ahasambatra anao. Io Andriamanitra io zany vao nieritreritra anao izy dia nieritreritra hoe ahoana ny tonga anao ho olona tena feno fahasambarana. Izany ny tany an-tsain'Andriamanitra rehefa nanao anao. Io Andriamanitra io dia manamboatra antsika sy ianao mba hanahaka ny Davida isika. Mianatra fiainan'i Davida tsika mantsy eto dia izay ny tenenantsika azy. Ity Davida ity dia tena mahavariana be ny tandindona, misy reflet, misy mahany Kristy izany mihitsy ao anatin'ny Davida. Tadidinao Paoly apôstôly rehefa miteny izy toy izy hoe manahafa tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Davida tsy nahita mivantana an'i Kristy, fa na ny salamy nosoratany dia tena naminaniny amin'i Jesosy Kristy izy, ary ny fiainany mihitsy amin'ny mahampanjaka anazy dia tena mampiseho an'i Kristy. Androany te-teny aminao hoe ianao tinge tian'Andriamanitra ho amboarina mba hanahaka an'io Davida io amin'izay hanahafany an'i Kristy ihany koa. Eo amin'io fiainantsika sy ianao io ihany dia misy famarinana anankiray tiako hozaraina aminao hoe tsy ny anananao na ny ainao atao akory no mahaliana an'Andriamanitra voalohany aminao, fa ianao mihitsy. Raha aloha hazavaiko anao tsara ny tiako ambara aminao. Nen'Andriamanitra ny zavatra tiany atao amin'ny Davida tsy hoe hiresaka fisandratana mantsitsika sy ianao androany, hiresaka toerana ambony izay nokasain'Andriamanitra omenan'i Davida ary tena nomeny azy tokoa. Ary tiako tenenina anao hoe nikasan'Andriamanitra anao koa, ianao tinge olona voafidin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho apetraka amin'ny toerana ambony ihany koa tsika sy ianao, fa eo mihitsy tsika mila maka ny fomba fisainan'Andriamanitra. Ho an'izao tontolo izao ny dikan'izany hoe ambony izany ny dikany ambony amin'izao tontolo izao dia manana zavatra be dia be, manana vola be dia be, manana titra be dia be. Fa tian'Andriamanitra hianarantsika tsara ao anatin'ny tantaran'i Davida, fa tsy izay akory nen'Andriamanitra ny antsoina hoe misandratra ilay olona. Tsy izay, tsy le fenitra n'izao tontolo izao, le fenitra n'izao tontolo izao hoe ho lasa mpanan-karem-be dia olona manana voninahitra be. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy ny zavatra anananao. Tiako ho hitanao tsara fa klika kely ange, pika ohatr'izay fotsiny,
ain'Andriamanitra taony mampisy ohatran'ilay nitantaraiko anao tery am-boalohany tery zany hoe le mpiara-miasa dia nisy nandefa vola klika dia mahazo 1 million d'ariary izy. Tsy misy hoe le izy ain'Andriamanitra tao zany. Tsy fantatro zay zavatra misy anao ankehitriny, zay zavatra manahirana anao, zay zavatra sarotra iainanao. Mila azonao sary an-tsaina tsara fa ain'Andriamanitra mihitsy no manome anao an'izay ilainao, klik, vita. Fa maninona ary Andriamanitra ny tsy manao an'izany? Fa maninona Andriamanitra ny tsy tonga dia maninona misy olona manala baka impiry zao mety misy sasany amintsika eto zao mety hoe sara nga indimy nanala baka mbola zay vao afaka. Misy olona mety ohatr'izany fa dia te-hanontany fa maninona ary ain'Andriamanitra nge no mahatonga dia mampiratra be ny lohanao ain'Andriamanitra. Fa ny tianambara aminao dia ity, tsy ny zavatra anananao na ny hainao no mahamaika an'Andriamanitra, fa ianao, le mahay anao mihitsy, ny être anao amin'ny teny frantsay zany, tsy ny possession anao hoe inona ny anananao, fa ianao. Mila azonao tsara zany. Raha ianao zany raha hitentsika hoe tompo aza mba hoeto amin'ilay toerana, mba tonga amin'ilay mba toeram-boninahitra efa nomaninao ahy, dia mila azonao tsara fa mamboatra Andriamanitra, fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny toe-ponao. Ary izay no namboarin'Andriamanitra tao anatin'ny Davida, ho enarantsika soamantsara amin'ity androany ity. Ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay, ho anao ihany koa. Tsy maninona na efa misoratra eny amin'ny tableau eny ary eny amin'ny zavatra eny, jerentsika mihitsy ny Isaia 1:20. Izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'io Isaia 1:20 io vakiko aminao mihitsy ny 1:1 hatramin'ny 4. Ity Isaia 1:20 ity dia manambara ny avian'i Jesosy, inona ny antony ny avian'i Jesosy, ary inona koa zany maha-kristianina anao no mission anao, satria ianao dia olona maneho an'i Jesosy. Enonao nge ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy toriteny somafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka hasitrana ny toritoro-fo izy, ary tory fanafahana amin'ny babo, sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika, hampionona ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo ao ziony, eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina, sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanareradreraka. Izay ny mission an'i Jesosy, ny tanjon'i Jesosy Kristy io andininy tapany farany amin'ny 7 misoratra io hoe mba hanaovana azy hoe, donc iaravakitsika mihitsy ilay izy manomboka amin'ilay mba hanaovana azy hoe isa 2 mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana na ambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Tiako ho azonao an-tsaina fa ny nandehanan'i Jesosy ny sakrifisy be, ny sakra be zany tena nafoiny amin'ny rehetrarehetra hoe ty ambonin'ny tany, dia ahatonga anao io hoe ianao hazo ny fahamarinana nambolen'i Jehovah, aninona hony? Ho fampisehoam-boninahitra. Ho fampisehoam-boninahitra. Tsy fantatro zao hoe manaona moa zany ty fiainanao ty zao, fampisehoam-boninahitra ve fiainanao rehefa misy mijery anao zao, sa hoe misy olona fanalamba-raka an'Andriamanitra mihitsy ny ataony sy ny fisiany. Fa tian'Andriamanitra tsika hoentina amin'ny hoe fampisehoam-boninahitra. Izay ny antom-pisitsika senao zay, dia manamboatra tsika Andriamanitra ao anatin'io, amboariny tsika. Izao tontolo izao sahiran-tsaina amin'ilay zavatra hita maso ananana. Ny fenitra eo amin'izao tontolo izao zany hoe olona be voninahitra zany, dia ilay lazaiko anao teo hoe malaza, be arena, be diplôma. Fa miara manitsy tsara ny fomba fijerintsika aloha tsika. Raha hitentsika hoe Avelao Andriamanitra hanandratra anao amin'ny fotoanany. Ny tanjontsika senao zany amin'ity androany ity dia hatonga anao hoe
vonina ho amin'izay fotoana ny fanandratan'Andriamanitra izay. Fanomanan'Andriamanitra antsika rehetra nge ny fiainana tsirairay. Ny Davida hatreo amin'izay hitantsika hatreto amin'ity androany ity, fanomanana azy avokoa. Andriamanitra mbola manomana anao mba hatonga anao ho tena fampisehoam-boninahitra. Tanjon'Andriamanitra dia ny voninahiny hiseho aminao, ho feno eniky ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Andriamanitra tsy intéressé, tsy mahaliana azy ilay voninahitra kely hita maso misiditsidina fotsiny ihany. Rehefa miresaka an'ity hoe fanandratana anao ity izany tsika, dia andao hazava tsara ny any anaty saina hoe mampitovy fijery amin'Andriamanitra tsika. Fa tsy resaka prospérité zavatra hita maso, ny zavatra resahantsika ho fototra ao anatiny. Ho hitantsika mihitsy dikany hoe prospérité hoe fandrosoana be amin'izay zavatra hita maso. Ho hitanao mihitsy, ho hitantsika amin'ny fiainan'i Davida fa tena ho misy fahombiazana be mihitsy ny fiainany. Ary ho fiainantsika sianao koa izay, fa tsy izay ny fototra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao be dia be mihitsy ny fiangonana izay misarika ny olona amin'io resaka hoe fahombiazana. Tena misy fahombiazana mihitsy eo amin'ny tompo ary tena fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao izay. Fa amboarintsika tsara aloha ny saintsika hitovy amin'ny an'Andriamanitra hoe secondaire na zavatra faharoa ny resaka hoe manana zavatra be dia be manana malaza be fa tsy raha vao tsy zakanao zany zavatra zany dia tsy omen'Andriamanitra anao mihitsy. Dia amboarintsika tsara. Androany zany tsika hijery an'ity lohahevitra ity hoe avelao Andriamanitra hanandratra anao amin'ny fotoanany. Ndao raha misy zavatra anankidimy izay tiako zaraina aminao ahafahantsika mamela an'Andriamanitra hanandratra antsika amin'ny fotoanan'Andriamanitra tsara. Zavatra voalohany zaraiko aminao dia ity: io Andriamanitra io dia manazatra antsika hanana faharetana, le mampiasa ny planiny sy ny fotoanany mihitsy izy mba hananantsika faharetana. Manazatra antsika hanana faharetana ny planina sy ny fotoanan'Andriamanitra. Manazatra antsika hanana faharetana ny planina sy ny fotoanan'Andriamanitra. Raha mijery ny fiainan'i Davida tsika sianao, mila azonao sary an-tsaina tsara fa tany amin'ny Samuela voalohany toko 9:9 no niainga ny fitantarana ny fiainan'i Davida, nosorana ho mpanjaka i Samuela nanositra ny Davida, nanisy dilolo teo amin'ny lohany teo anatrihany fianakavian'i Davida rehetra. Mbola kely Davida tamin'izany 12 taona. Miditra aty amin'ny Samuela faharoa toko faharoa tsika sianao amin'ity androany ity hatramin'ny Samuela faharoa toko 15. Izay no jerentsika ao anatin'ny fianarantsika. Hitantsika eo amin'ilay Samuela faharoa toko faharoa fa nanomboka nandray ny fanjakany Davida fa firenena kely anankiray ihany tamin'ny firenena 12 teo amin'ny zanak'Israely ny fireneny Joda. Fa any amin'ny Samuela faharoa toko 15 dia voapetraka ho mpanjaka soamantsara izy. Pejina boky maromaro zany Samuela voalohany toko 9 hatramin'ny Samuela faharoa toko 15 zany. Fa azonao sary an-tsaina moa fa raha 12 taona Davida tamin'ilay Samuela voalohany toko 9 17 taona Davida ao amin'ny Samuela faharoa toko 15. Raha kajikajiana zany dia 4 taona, 20 taona tany. Rehefa tantarainao ohatr'izao nge zany ka tsotra be moa tsy izay, fa rehefa iainana zany miampy ny ambony ambany tao anatin'ny fiainana azy dia misy mitsoka matanjaka rehefa avy eo. Ny zavatra voalohany tediavin'Andriamanitra amintsika sianao, ary raha vao io ny tsy eo fa io ny zavatra voalohany dia ny faharetantsika.
Avelao Andriamanitra hanandratra anao amin'ny fotoanany. Ny ilain'Andriamanitra voalohany any aminao dia io faharetana io. Faharetana. Inangany dikan'izany faharetana izany efa imbetsambetsaka tsika teto amin'ny feonam-piaino ny resaka faharetana. Satria tena fototra ahafahantsika mahazo ny valim-bavaka amin'ny fiainantsika io. Fototra ahafahantsika miaina fiainana feno fahafenoana. Midikany hoe pasiansa na faharetana, raha dika tsotra be dia io ny dikany hoe fahaiza miandry ao anatina toe-po madio tsy sositra. Fahaiza miandry, fahaizana miandry izany, miandry ao anatina toe-po madio milamina tsara ny tinam-bary, tsy sositra. Sady miandry ianao no mipotsamolotra, izay izany ilay tinam-bary. Ohatra nisy fotoana izao naka vola tary amin'ny banky ny accès banque tary grave izany adiny 2 sady tsisy seza teo andavamamba teo. Grave. Exercice na faharetana. Raha ohatra ka tsy niomana amin'ilay aty anaty saina ao anatin'ilay izy, dia mitovy amin'ilay ramatoa tena nalahelo an'ilay ramatoa teo akaikiko mihitsy. Izy sady efa lehibe. Izany ny tena menimeny izany, tsy nitsahatra miteny io vavany io. Miteny izay azo tenenina rehetra. Ilay izy angarakaraka ny tenenanao dia mereraka ianao reraka ianao. Ary izay mihitsy ny tedaviny devoly ao anatin'ilay izy. Isaky ny miteny ianao dia mamboly tsy finoana ihany. Fa ampianarin'ny tompontsika hoe aharitra. Tadidinao, efa nitantaraiko anao ilay ohatra lazaiko anao taminay Smart Hervé iny, fa mahafinaritra be dia averiko aminao kely aloha vetivety. Ilay izay Smart Hervé tary amin'ny hôpitaly tamin'ilay andro anankiray iny. Ilay hoe hanao échographie sa hanao échographie izay tamin'izay. Tary amin'ny HGRA. Amin'ny ray ny fotoana. Tsy hoe fotoana inona, rendez-vous. Efa omena rendez-vous izany amin'ny ray. Tao amin'izay. Be olona tsara ilay izy dia efa mimeritra misaotra ny tompo fa rendez-vous ngambo ity mba mety hoe amin'ny ray sy fefany angamba. Ny androko amin'ny 2 aloha. Mbola tsisy miteniteny aloha izay mianaka. Hoy amin'izay tamineny hoe raha tsika sindry androany ny mody any Akasina, mbola feno fifaliana nandresy tsika sindry izay. Nihodina ihany ity famataranandro. Tamin'ny 5 latsaka izay ilay voaray tamin'izay. Amin'ny 5 latsaka. Fa izao miara feno fiderana ny tompo izay satria niomana ny tany anatin'ny sainay napetraka tamin'ny tompony raharaha dia nitenenina hoe raha vao le izy ange rehefa jerenao eo reraka ianao fa ahoana ihany ary fa rehefa jerenao amin'ny mason'ny tompo ny tompo mifehan'ity raharaha rehetra ity, izay ianao vao afaka miteny hoe mitsikitsiky hoe mbola misy afako. Fa tonga taty Akasina izay tsaroko mihitsy fa mbola vaky pneu tery akaiky tery amin'ny senam tery indray ilay fiara tamin'izay. Dia mbola hoy ihany tamineny hoe raha mbola faly ihany tsika sindry tonga ny Akasina. Izay tsika sindry tena mpandresy be. Fa faly izay niditra varana tetsy tamin'izay nandresy. Io ny tenin'Andriamanitra raha afaka ampatsahivina anao tsara amin'ny Jakoba 1:1. Jakoba 1:1 tenin'Andriamanitra fototra amin'ny fiainantsika mihitsy. 2:4 o rahalahiko ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa nareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga inona mahatonga faharetana. Dia io amin'izay ilay 2:4 hoe aoka ny faharetana hisiasa tanteraka, mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra nareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Io no angady ampiasain'Andriamanitra io anamboarana an'ilay tantsika mba hampamokatra azy tsara. Io faharetana io ny zavatra nambolen'Andriamanitra voalohany tany anatiny Davida.
nanomboka tamin'ny fotoana hoe ho atao mpanjaka sekely. Efa voarainao nge le teny fikasan'Andriamanitra dia ianao te-teny hoe fahaiza ihany androany Andriamanitra te-teny aminao hoe ndao hanana faharetantsika. Avelao io faharetana io miasa ao anatinao dia amin'izay ianao parfait tanteraka, tsy misy tsy ampy na inona feno ianao rehefa manana an'io faharetana io. Mario tsara tokoa nge fiainana fa inona ny problemantsika? Inona ny mahatonga antsika matetika mora kriana, mora mana? Tsy maharitra tsika. Ndao hianatra faharetana. Avadio ao amin'ny Romanina 5:5 amin'ny Baibolinao. Tsy 5:5 aloha fa 5:7 no manomboka vakiny. Romanina 5:5 dia manomboka eo amin'ny 5:7 izao ny soratra hoe ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy vao zatoetra, ary ny fahatsara-panahy vao zatoetra hahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ny dikany io faharetana io tena ambolen'Andriamanitra ny anatintsika, ary na ny Jakoba na ny Romanina dia mampiseho amintsika tsara fa ny ahafahantsika manana faharetana dia mifona raha afako fa fahoriana ny ananana azy, le fandehanana ao anaty fahoriana ny ananana azy. Dia ao anatin'io angatan'ny tompontsika hanana an'le maso. Amin'ilay Hébreux 12:2 manambara hoe maso mijery an' Jesosy, ilay tompon'ny finoantsika sy mpanao azy. Raha mandinika ny fiainan'i David tsika, tena nisy fahombiazana tao anatin'izay 20 taona fanomanan'Andriamanitra izay. 7 taona voalohany izy nanjaka tao Hébrona tamin'ny fanjakany Joda, tamin'ny fireneny Joda. Andeha ataontsika hoe 12 taona teo izany ny tena niaretan'i Davida. Ary hitantsika atao amin'ny Baiboly io fa misy fiaretana foana nge. Mosesy nisy fiaretana 40 taona be, Josefa nisy fiaretana amatonany be, misy fiaretana tsy maraina kely angamba ny feo mba tsy hisy larsaina be. Misy fiaretana be ao anatiny fa te hampahery anao ao anatin'ilay mety fahoriana izay traversenao andehananao zao. Ndao hanana faharetana, dikan'ny faharetana raha avako dia miandry tsara miaraka amina toe-po antsosotra. Mety amin'ilay rahan'ilay fanambadianao io raha io impirimpiry amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia izao tena resaky ny tsy maharitra mihitsy. Ny contraire mihitsy ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao ny fanohatra, fa ny antsoina hoe fenitra n'izao tontolo izao dia ny zao dia zao. Jerenao nge nisy fandiniana tany Amerika izay dinihana hono izany natao étude olona enina tapitrisa ny olona natao étude 6 millions nisan'ny olona. Ny dinihana hoe firy segondra raha ohatra hoe hijery tele izy ohatra, ka raha tsy mandeha firy segondra le zavatra endrasany eo dia tonga dia hovainy le izy. Raha ohatra ka tsy miova ao anatin'ny 2 segondra le zavatra eo dia ny 520 isan-jaton'le olona enina tapitrisa tonga dia efa miova zavatra hafa izy, tsy andry izy. Raha ao anatin'ny natao ihany ny étude raha ao anatin'ny 30 segondra tsy nisy ninina hono le teo amin'ilay tele dia mihoatra ny 90 isan-jaton'ny olona efa tsisy ny andry teo intsony fa efa zavatra hafa. Inona ny zavatra tiana ambara amin'izany? Ny olona amin'izao fotoana izao dia ampianariny fiainana, ary ianao koa ampianariny fiainana hoe zao dia zao ny formule, zao dia zao. Fa raha tianao Andriamanitra nandratra anao dia teteny aminao fa tsy zao dia zao izany nen'Andriamanitra.
satria tsy lelona zay tsika teo hoe tsy mahaliana an'Andriamanitra io afaka tonga dia omeny anao iny ny diplôma vita, tonga dia ainy ange zany omeny anao iny ny vola vita, fa tsy izay ny mahasahira-tsaina an'Andriamanitra fa ny mamboatra anao, mahatonga anao hanahaka an' Jesosy, mahatonga anao fampisehoam-boninahitra. Dia mampiasa fahoriana izy, mampiasa zavatra sarotra izy ao anatiny. Vaindohan-draharan'Andriamanitra ny fanamboarana ny maha enao anao. Mila azontsika izay. Azontsika ahoana moa fa tadidintsika any an-tsaina mba tsy hahareraka antsika rehefa mandeha ilay fiainana. Ndao tohizantsika ange ny raharaha zavatra faharoa teneniko anao zao dia ity. Raha te hamela an'Andriamanitra nandratra anao amin'ny fotoanany ianao io, dia mila fantatra hoe mitaky anao hanana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra, izany hoe hanana faharetana izany. Hitantsika izany fa mifototra mba hahafahantsika ho tonga amin'ilay toerana tian'Andriamanitra metrahana antsika, dia ilay manana faharetana izay ilay Jakoba 1 teo lasa tanterakitsika rehefa velantsika miasa ty anatintsika. Zany ange mora tenenina moa tsy zany teneno hoe maharety vao tamin'ny atoandro zao misy rahavavy miteny hoe za tena tsy zakako tsony ilay taovadiko fa andeha hody any ambanivohitra izay mianaka fa tsy zakako tsony. Zay le zavatra miseho tsy zaka tsony, misy fotoana ianao teny tsotra ange no miteny hoe maharety fa tsy ianao no miaina an'ilay zavatra iainako ato, zay ngamba no teneninao. Tena tsy miaina an'ilay zavatra iainanao tokoa, fa izao fantatr'Andriamanitra tsara io. Ary io tsy miteny anao fotsiny Andriamanitra hoe dia maharety tandremo tsy maharitra eo eo ianao ny raisiny eo, tsy ohatr'izay. Fa omena Andriamanitra ny lalana ahoana ny hampaharitra antsika. Ao anatin'ny fifandraisantsika senao amin'Andriamanitra ny hahafahantsika senao maharitra ao ihany. Ndao nge hijerentsika kely ny fomba nitondran'Andriamanitra nga Davida tao anatin'izay samboaravoaram-piainana izay. Nanomboka tamin'ny fotoana nanosorany Samuel azy mpanjaka dia tonga aty amin'ny 20 taona aty aoriana hoe tena mpanjaka amin'izay izy. Fiainana nge zany nandalovana izany. Mampitehiteny amin'Andriamanitra ndray fa maninona ary Andriamanitra mina zao izy io raha atao tsotsotra. Tonga dia mba direct ligne direct ao mety. Fa maninona tsy maintsy misy hoe mitsoaka ny Saoly. Fa maninona tsy maintsy misy hoe any am-pandosirana samborin'ny Filistina. Fa maninona tsy maintsy misy hoe tena latsaka tany anatina fahotana mihitsy. Hitantsika fa efa latsaka tamin'izany mihitsy Davida. Izao ny zavatra azontsika raisina hoe nitondra ny Davida hitombo amin'ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra azy io Andriamanitra io. Tao anatin'izay parcours nandritran'izay 12 taona nandosirany Davida izay. Ny tanjon'Andriamanitra nge dia nitondra ny Davida ho akaiky ny fony. Dia hitanao rehefa mandinika ny boky ny Salamtsika, izay tiako hanasana anao foana izay maso izay zao rehefa mamaky Salamo aza vakiana fotsiny fe izay hoe mamaky fa mila manao fiderana ho zany dia mamaky, fa raiso le foan'le olona nanoratra azy. Mihoatra ny 20 isan'ny Salamo nosoratan'i Davida ao anatin'ny boky ny Salamo 50 io. Ao anatin'izany tao anatin'ireny zavatra niainan'i Davida ireny nanoratany Salamo. Ampisehoana amintsika hoe ampisehoan'Andriamanitra amintsika hoe ay moa le fifandraisana nianatra tsara tsika nisy fotoantsika namaky ny Salamo fa 7:50 ohatra, Salamo 9:50 tany amin'ny fotoana sarotra niainan'i Davida izany no nanoratany an'izany. Fa ao anatin'io fifandraisana nge izay ny tian'Andriamanitra velomina. Tena tsy sadika mihitsy io Andriamanitra io, tsy ratsy fanahy izy, fa mitedaviny amintsika senao dia io fifandraisana io. Inona lasa manahoana io Davida io? Hitanao any amin'ny Salamo 40 tao anatin'ny zavatra niatra tamin'ny rehetra, ary amin'ny 9 izy zao no teny hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako.
lasa tonga tany amin'izany fo zany fa zany ny tediavin'Andriamanitra tamin'ny Davida. Fanamboaran'Andriamanitra ny Davida hoe tsy hoe atsony ianao dia hitanao tena misy différence ngeza be mihitsy. Ny olona miasa satria hoe mitady vola sy matahotra mpampiasa, sy ny hoe olona miasa satria tia ny asany izy. Samy hafa be mihitsy ny filma mandeha ao anatin'izany. Fa tahaka an'izay mihitsy ny tondran'Andriamanitra amin'ny Davida, alohany ametrahana azy amin'ilay toeram-pisandratana dia namitefen'Andriamanitra aloha ny fifandraisany. Hitanao raha miditra amin'ny bokin'ny Samuela faharoa tsika dia hitantsika amin'ny toko voalohany hoe maty Saoly. Rehefa maty Saoly, jereo tsara ange fa i Davida tsy maikamaika be izy dia hoe andeha tonga maty Saoly, ouf enfin, ndao tonga dia anao mpanjaka mpanjaka zalahy. Tsy zany a. Jereo tsara ange amin'ny Samuela faharoa toko faharoa hoe avadio kely ny baibolinao dia miara mijery vetivety tsika. Samuela faharoa toko faharoa. Rehefa afaka izany eo amin'ny andininy voalohany, Davida dia nanontany tamin'i Jehova. Nanontany tamin'i Jehova izy hoe hiakatra ho any amin'ny tanànan'ny Joda anankiray va zaho dia hoy Jehova taminy mekara Ary hoy Davida, nanontany ndray mandeha indray, ary any aninona ny ekarako? Dia hoy Andriamanitra hoe any Hebrona. Eny vakitsika vakitsika angamby zany, fa tiako ho hitanao mihitsy le fifandraisany Davida sy Andriamanitra. Na maty azy Saoly ohatrany hoe fa tonga dia automatika be zany. Jerenao nge amin'ny fiainantsika indraindray maimaikitsika. Rehefa tsy tomomba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra io rehefa tena au point an'lefa hisandratra mihitsy tsika dia lasa midoboka any anaty antsana indray. Raha vao tsy tomomba na fifandraisantsika, le connexion raha hafa koa. Connecté tsara amin'Andriamanitra, zay io Davida io. Tsaronao tsara ny napilatsaka amin'ny Davida tany anaty lavaka tany amin'ny Samuela voalohany toko 7:20 tadidinao iny. Rehefa nisaintsaina zava-dratsy Davida, ny zava-dratsy inona fa nisaintsaina ny tahotra ny Saoly izy hoe mbola ho fatiny Saoly any dia lasa nanao zava-pony izy. Lasa nitsoaka tany amin'ny tanin'ny Filistina izy. Nanadino an'Andriamanitra izy tao anatin'ny herintaona sy efa-bolana. Fa rehefa nahay lesona avy tao kosa izy, rehefa nahazo ny lesona Ziklag, dia amin'ny atsipiriana izy manontany an'Andriamanitra. Io zavatra misy amin'ny fiainanao io nge ny antony io dia tian'Andriamanitra namafisana an'ilay fiarahanao aminy. Oviana zao ianao tia napiaraka tamin'Andriamanitra farany. Zay zany zao ny antaniana anao. Azafady raha miteny anao an'izay fomba fiteny zao hoe mapiaraka amin'Andriamanitra, fa zay le andikako an'ilay Matthieu toko 1 iny amin'ny fieritreretako azy. Le hoe Andriamanitra hoe rehefa mivavaka nareo dia midiro amin'ny efitranonareo mangingina. Io Andriamanitra io te hanana fotoana hoe juste nareo sizy. Fa izany ange ny antony io fahoriana samihafa io Jerenao tsara fa nianatra an'izany Davida. Dia io tena fototry ny fahombiaza amin'ny Davida mihitsy tao anatiny. Ndao nge jerentsika amin'ny fiainantsika sy ianao ankehitriny. Eo amin'ny fiainantsika sy ianao dia inona ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'le miasa faharetana any anatintsika. Averina kely any amin'ilay Romanina toko 5 teo ny masontsika, 5 no vakiana, Romanina toko 5, 5. Zao le teny hoe ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena Andriamanitra, izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Inona zavatra raisintsika amin'izany? Ny antony nandefasan'Andriamanitra ny fanahy masina hitoetra ao anatinao tamin'ny ianao nandray an'i Jesosy dia ampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao. Ahafantaranao hoe tianao io Andriamanitra io. Tian'Andriamanitra ho expérience na fiainam-pitiavana. Zay le lazaiko anao teo ohatrany hoe mapiaraka amin'Andriamanitra tsika. Tian'Andriamanitra ianao ahafantatra hoe tena tiany ianao. Tamin'ny taona lasitsika rehefa nianatra hoe ahoana ny fototra izany hoe fiainana mahomby, mamokatra izany
dia isan'ny zavatra tsy maintsy ataontsika ny hoe mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Io fitiavan'Andriamanitra io tena fototra. Hitantsika amin'izao na voalohany toko 4:7-10 fa miteny ilay teny hoe mampahory ny tahotra. Izay rehetra matahotra dia mbola tsy tanteraka amin'ny fitiavana. Rehefa tanteraka amin'ny fitiavantsika, ny fitiavana marina hoy ilay teny dia mandroaka ny tahotra rehetra. Be loatra ny kristianina tsy maheno ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tena lasa olana be, fa lasa manompo an'Andriamanitra ambany lalàna. Misy tena mila manana tahotra an'Andriamanitra tsika, mila manana tahotra an'Andriamanitra, fa tsy le tahotra no faizina, no antony hanompoana an'Andriamanitra. Raha mbola zay ny any anatinao hoe so dia be dia raha mamadika, so dia be dia raha mifraudy, so dia be dia raha manao sipa nefa mbola tsy tokony hanao, so dia be dia raha mijangajanga. Lazaiko anao fa raha zany ny ataonao misy irika foana andehanan'ny devoly, satria ny tahotra zany. Raha zay tahotra zay no manosika anao hanompo an'Andriamanitra, anao zavatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mora azon'ny devoly zany. Fa ny angatan'Andriamanitra zay no tian'Andriamanitra hitondrana anao anatin'io fahasarotana io, ahafahany masonao misokatra hoe tian'Andriamanitra nge ianao tena tiany ianao. Averintsika aminao, misy an'le hirany Ngarijà Rakoto iny miteny hoe sy Joseph Daf, adala mpitiavana anao io Andriamanitra io. Fa tena zany mihitsy, tsisy ilan'Andriamanitra ny fanompotsika sy ianao tena lazaiko anao total tsotra mivantana, tsisy ilan'Andriamanitra ny fanomponao ange raha eritreretinao hoe io ny hanampy voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra efa manana anjely be da be manompo azy. Fa ny tedaviny aminao dia io fifandraisana io, tiany ianao aheno hoe tena tiany ianao. Dia ianao maheno an'izay fitiavany izay, mahafantatra an'ilay fitiavany dia te hanompo azy, te hanao ny sitrapony. Tsy mety ianao amin'izay fotoan'izay hoe zay ilay nataony tenenin'ny Josepha any amin'ny Genesis 7:3 hoe ataoko ahoana ny fanaoan'izany zavatra ratsy be zany. Miresaka an'le vadiny Potifara iny izy. Ny lalan'ny fisandratana raha afako dia mifototra ao amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary ilay fifandraisana, relation d'amour hoy ny filaza azy amin'ny teny frantsay, fifandraisam-pitiavana. Za mbola te hanasanao hatrany. Andao hiketrika an'izany mihitsy tsika ao anatin'ny tontolo andro anankiray dia hiaraka hikatsaka, tsy hoe hiketrika fa hikatsaka ny fitiavan'Andriamanitra. Tompo asehoy ahy. Zay ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny n'importe quoi kely amin'ny fiainanao rehetra, amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainanao. Mandray bus ianao dia gaga ianao fa milahatra be ilay bus, nefa ianao tafiditra eo amin'ny devant, tsy fantatra hoe ahoana, gaga fotsiny. Wow! Tena hitanao ny asan'ny fanahy ao anatinao, tsy le nofinao zay no miteny mandreraka mihitsy koa tia mipetraka ny lavitra be ty fa dia za ve raha gaga dia tsy maintsy miandry bus eto foana. Zay le nofo zay. Fa ny asan'ny fanahy ao anatinao dia te hampahitanao anatin'ny problemana miandry bus io mihitsy ohatra. Dia mahita eny hoe wow! Tiakay tompo! Anaty zavatra majinika indrindra. Inona zao ny zavatra hiaretanao amin'izao tsika miteny izao? Fa maninona raha tsy io zavatra io no ataonao siana lopy be, fa maninona raha tedavina hoe Jesoa, sokafy ary ny fanahiko afantatra hoe inona ny mikasiky ny fitiavanao ao anatiny ity. Misy foanao, misy ao, ianao fotsiny mbola tsy nijery. Raha tsy afaka amin'ny fiankinana amin'ny zavatra na olona hafa tsika sy ianao dia tsy afaka ny ahomby mihitsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le tenentsika amin'ilay hoe fifandraisana.
le fifandraisana tadiavin'Andriamanitra le fo hoe tia azy tokana ihany. Dia mampiasa ny zavatra samihafa ange izy ohatrany tamin'ny fiainan'i Davida. Nisy fotoana Davida tena solo be mihitsy, tonga dia izy rery tsy maintsy nandositra. Ampianarin'Andriamanitra izy hoe tsy misy anao any an-danitra, iza no any an-danitra. Salamy Asafy iny fa tena manambara ny tany am-pony Davida koa, Salamy 7:7 iny. Iza ny any an-danitra. Tian'Andriamanitra ho tonga amin'izay toeran'izay ianao e. Tian'Andriamanitra ianao hoe voky ny fitiavan'Andriamanitra, fa maninona ianao mbola mitomany foana isan-kalina hoe vadiko ty dia tsy tia dia ity zokiko ty dia ianona dia. Dia aiza raha ny fomba nandratan'Andriamanitra anao amin'izany, mbola exercice be. Dia andahoarintsika sy ianao hianatra hoe manaiky an'i Jesosy, alefaso fanamasina, aseho ihany fitiavan'Andriamanitra. Ndao tohizana. Ny fahatelo izao no resahantsika. Avelao io Andriamanitra io hanandratra anao amin'ny fotoanany amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fametrahana anao amina toerana vonona hasandratra. Tazo kely aloha vetivety a. Endre, mametraka anao eo amin'ny toerana vonona hasandratra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Taso aloha ara fa mety manahirantsaina anao izany fehezanteniko gasigasiako tsara izany. Mametraka anao eo amin'ny toerana vonona hasandratra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany izany tsika miresaka ny amin'ny faharetana, io aloha ny fototra. Ny ahafahanao manana io faharetana io dia ny fifandraisanao, ny qualité, ny kalitao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no mahatonga anao hoe maharitra tsara feno tsikitsiky na dia mandreraka be ary ny manodidina. Okay? Mitoy indray tsika ty amin'ny manaraka hoe io fifandraisanao amin'Andriamanitra io mantsy dia tian'Andriamanitra hametrahana anao amina toerana anankiray. Hitanao ny sarany anaty saiko. Asa moa ianao raha efa nanjery télé dia mahita an'ireny fandefasana fusée ireny. Ny fusée rehefa alefa, izany fusée izany dia zavatra mitondra ny satelita. Izaho tsy mahay fizika loatra mihitsy fa azoazoko an-tsaina fotsiny ilay izy. Misy fitaovana be anankiray izay asiana mipetaka eo izany ilay satelita dia iny miaraka mitifitra makany any tsy takan'ny maso any dia avy eo misaraka amin'ilay fusée ilay satelita dia mihodinkodina any ambony hanina any amin'izay. Hitanao ilay satelita tsy mety mandeha any ambony any mihitsy ilay izy raha tsy mikambana amin'ilay fusée, eo amin'ny toeran'ilay fusée tsara. Asa raha azonao an-tsaina izay, ny dikany nanamboarina tahaka n'inona ary ilay satelita. Zavatra ilaina be izany satelita izany any ambony tsy taka-maso any. Nanamboatra satelita tsara ngara-manam-pahaizana, fa tsy misy dikany io raha tsy eo amin'ilay toerana mila andefasana hipropulse azy hiakatra. Tsika senao dia mila toerana manokana mba hahafahan'Andriamanitra lasitsaiky. Toerana manokana. Ary io toerana io dia ao anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no ahafahantsika ho tafapetraka eo amin'ny toerana io. Jery ny fiainan'i Davida indray tsika senao. Tao amin'ny fiainan'i Davida, ndao nge jerenao amin'ny Samuela faharoa toko 5. Samuela faharoa toko 5 dia izao indray izao ny tantara ao. Efa ilay tantara nanosorana ny Davida ho mpanjakan'i Israely aho dia ilay 12 no tiako mariana aminao ao anatin'io. Izao ilay soratra amin'ny 12 amin'ny Samuela faharoa toko 5 dia fantatry Davida. Avy antsika senao miaraka kely hoe izay teny izay fotsiny dia nanina hony? Dia fantatry Davida. Nisy zavatra fantatry Davida, vokatry ny zavatra niseho. Inona ny zavatra fantatry Davida? Dia raha mitoytsika dia izao ilay toyany eo hoe fantatry Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely. Ilay fantatry Davida midika hoe tsy hoe fantatra hoe eny ary. Ohatra hoe
Fantatrareo ve fa i Juin sy Juin ny anaran'ny zanako? Ay ve! Dia ozy fotsiny ianao ny anatin'ny sainao any hoe kina moa ny idirako na i Juin sy Juin raha moa ny anaran'ny zanako ao. Tsy ohatr'izay io mahafantatra io, tsy resaka mahafantatra ohatr'izay. Fa le fantatra any anaty lalilany mihitsy, tena resy lahatra. Zay le mahafantatra. Fanambarana, mahafantatra avy amin'ny révélation ny fanambaran'Andriamanitra taminy. Fantatra maharesy lahatra ka na inona tenenizaniza, dia tsy miontsina amin'izay fa zay ny fantatry David zay. Ny zavatra fantatry David dia ity: Jehova nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely. Tonga mpanjaka David eto. Andao raiso an-tsaina nge le any anatin'ny David hoe maninona moa raha mieritreritra mipetraka eo amin'ny plasiny ange ianao hoe ofa zany fa tonga amin'izay mpanjakan'i Israely iray manontolo. Ohatriny ahoana reny any anaty any e? Ohatriny ahoana tsika rehefa tonga amin'ilay toerana izay tsika. Dia atao hoe mivoaka na mety ny zanakao na ianao mety mivoaka fianarana sortie de promotion. Wow! Tonga amina tanjona mety mariazinao tonga dia mipoapoaka be. Wow! Manahoana rehefa tonga amin'ireny toerana ireny ohatriny ahoana ny any anatin'ny fotsika any. Ny tao am-pony David dia ity: ny reconnaître izy, na fantatra izy ny aika izy hoe io aloha dia tsisy zavatra nataony David hoe David nahatonga azy ka tonga eo izy. Tsisy fahamendrehany mihitsy na kely azy. Zay ny dikany hoe fantatry David fa Jehova nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely. Asan'Andriamanitra 100% no nahatonga azy teo. Fantan'izany. Inona zany zavatra tenenitsika izany? Zany zavatra tenenitsika izany ody fireharehana. Tadidinao tsika tamin'ny anatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mahita ny tenin'ny apôstôly Paoly miteny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao aho. Tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Ny fahasoavan'Andriamanitra io raha vao io tsy voasaintsaininao hoe ay moa fahasoavana ny ahatongavanao amin'ny toerana iray. Ay moa fahasoavana hatramin'iny kaso-bosonao iny raha mbola fahasoavana iny. Ny rehetra amin'ny fiainanao. Dia tsy misy hoe eo ilay izy satria ianao no niketrika be nandeha nikarama, na ianao ny tsara vitana, na ianao niteraka tao amin'ny fianakaviana iandriana ranona be na fa satria Andriamanitra no mitondra anao teo amin'ny toerana io. Ary raha misy olona te hisandratra, tena fanalahidy tsy azo hitovirana fa ny toerana ahafahan'Andriamanitra manandratra antsika raha afaka dia ny fanetretena dia eo ihany. Raha tsy hitan'Andriamanitra miteboka hoe ao fanetretena, misy fanetretena avy any amintsika, tsy teny mihitsy izany. Za aloha teny aminao mihitsy tsy maninana tsy miteny an'izay tsontsontsontsontsony ary ianao hoe amin'ny fanetretena lehibe iny. Iny indraindray ny tena fampimezana. Fitaka fotsiny ny any ambadika. Fa io raha afaka hita foana io hita foana ary na mety misy olona raha moa mety mieritreritra anao hoe mirehare, fa Andriamanitra mahita ny any anatinao. Ny dikany hoe mirehare nge tsotra be mizesty hoe ianao zany nahavita zavatra. Mivoaka ny zanakao, mivoaka inona dokotera sa inona. Takininona voaka. Tafita zanaka izay. Fa ianao ve nahatafita ny zanakao? Tena eritreretinao tokoa. Mivoaka ny résultat ny examen dia mahazo mention ianao ery aloha ery. Lazaiko anao fa midevoly ie. Fantany tsara mihitsy fa ny fomba hahatonga anao ery ambony ery amin'ilay kasain'Andriamanitra dia tsy maintsy tafaraka amin'ilay fusée ianao. Izay ilay satelita vao tafatonga ery ambony ery. Ary ilay fusée raha afaka fanetretena ny anarany. Dia ataon'izay hahatonga anao tsy ho eo amin'izay toeran'izay mihitsy. Ataony mampizesy tanao daholo io raha io averiko aminao tsara izay efa filazantsika izay hoe efa nitsondromin'ny devoly na sy ny devoly
nanatsfoany anestezia navinavim-po daholo ny zavatra rehetra anananao sy fantatrao rehetra. Mila tandremanao zany. Ina ny ainao? Mahay ordinateur ianao, efa nasiany poziny avinavim-po zany. I tsy mantsy tsy manana, tsy mahay itsy. Tsy mahay ianao, za mahay. Le izy ange tsy voatery atao ohatr'izany teneniko zany fa any anatinao any. Dia gaga ve ianao hoe fa maninona miodikodina amin'ny fiainako? Satria tian'Andriamanitra ianao e. Tian'Andriamanitra ianao hiverinao amin'ilay toerana fusée ara-dalàna tsara. Ahafantatra hoe Andriamanitra no nampitoetra. Misy tantaran'i Davida nampalahelo kely. Tena tao anatina fanetretena trano nitondran'i Davida ny fanjakany manontolo. Fa rehefa kaiky ny fiafaran'ny fanjakany dia nanondrana kely izy. Na nanondrana be, tantara voalohany toko faha 1 nahitantsika io tantara io. Nanomeny dia volo-sainy nga Davida, dia niraisiny koa ny sainy, hanisa ny vahoakany. Inona moa no tena problema ny fanisambahoaka? Fa angamba tsy misy fanisambahoaka ao anaty Baiboly, tena misy ao. Any amin'ny boky Nomery, isaina ny vahoaka. Misy ao. Fa inona ary ny problema n'Andriamanitra no tena tezitra Andriamanitra. Ary tena ny faizina be mihitsy ry Davida tamin'io. Satria ny olana ange, izay fanahanavinavim-po fireharehany izay. Ny teny azy tsara Joab, fa maninona no isaina ny vahoaka? Orim-panjaka tsy mety zany manisa vahoaka zany. Le manisa amin'io tsy le manisa ny olana, fa le toe-po. Ahafantarana hoe wow, tena fanjakana zany fanjakantsika zany a. Tandremo fa fandrika be andefasany devoly atsika. Io fizesitiavana io, fireharehany io. Ndao tandremana, ahoana amin'ny fiainantsika? Tena Andriamanitra maro be miresaka an'io e. Io misy ao amin'io Matthieu 7:20 io a. Matthieu 7:20, Luka 4:1-12, Luka 8:1-4:12. Mitovy daholo ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Matthieu 23:12, Luka 14:11, Luka 18:14, ny hevitra ao anatin'izay a. Le Luka 14:11 mivakitsika senao 4:12 ny hevitra ao anatiny dia mitovy ihany a. Tenenin' Jesosy fa miverimberina. Izay rehetra manandra tena ahetry. Izay rehetra manandra tena dia ahetry. Fa izay rehetra manetry tena no asandratra. Raha hitentsika zany androany hoe Avelao Andriamanitra nandratra anao amin'ny fotoana. Misy fotoana tena bloqué Andriamanitra. Bloqué izy vokatry ny fireharehantsika. Ary ny problema amin'ilay izy indrindra tsy tonga saintsika hoe mirehare, satria tena anestezia be mihitsy io. Fa amin'ity androany ity andao hiteny amin'ny tompontsika hoe sokafo ny masoko Andriamanitra. Ahitako hoe aiza ho aiza zany mety latsaka ao anatin'izany fireharehany zany. Isaia 7:15 andininy 5:12. Isaia 7:15 andininy 5:12 zao ny tenin'Andriamanitra ao hoe fa zao nolazainy ray avo, nolazainy iray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako izy a, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena. Amelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fo ny torotoro fo. Io Andriamanitra io a, atire voasintony olona manetry tena io. Fa manohatra mpiavinavina izy, izay koa tenin'Andriamanitra any ambadika rehetra any. Ao amin'ny ohabolana toko 7:20 andininy 7:20 ohabolana toko 7:20 andininy 7:20 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe ny fiavinavin'ny olona no ampietry azy, fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena. Hahazo voninahitra ny manetry tena. Vakitsika ny Jakoba toko 4 andininy 10. Jakoba toko 4 andininy 10 hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe manetry tena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Ary vakitsika farany io Petera voalohany toko 5, Petera voalohany toko 5 io andininy 9. Petera voalohany toko 5 andininy 9
Zao kosa ny voasoratra ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany hoe koa amin'izany manetretena ao mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Toe-po, averintsika tsara, toe-po. Ny dikany hoe toe-po tsy zavatra amboarina rehefa eo anatrehana zavatra fotsiny, fa lasa karaktera, lasa toetranao ilay izy. Izay io amboarin'Andriamanitra, namboarin'Andriamanitra tany anatin'ny Davida, ary tiany amboarina ao anatinao. Izay fo mahay misaina hoe ay moa tsy misy anahy reto rehetrarehetra, fa nomena no ny fahasoavan'Andriamanitra, dia tsisy izay sy tiavako mihitsy, fa anaovako izay tokony ataoko avokoa. Dia andao mandrositsika. Mandrositsika ary, Avelao Andriamanitra nandratra anao amin'ny fotoanany. Teboka fahaefatra zao ny zavatra resahantsika sy ianao. Ny teboka fahaefatra dia ity: ny fampijoroana ny fanjakan'Andriamanitra no antony hanandratany anao. Ny fampijoroana ny fanjakan'Andriamanitra no antony hanandratany anao. Raha miteny izany tsika hoe Avelao Andriamanitra nandratra anao, hitanao any anatin'ny sain'ny olona, izay no mampifangaro an'ity fivavahantsika ity, misy fitaka ataony devoly moramora foana any ambadika any dia tandremantsika tsara. Ny fitaka ataony fahavalo dia hoe oui, ndao mivavaka dia mahazo fitahiana, mivavaka dia mahazo fahombiazana, dia misandratra, dia tena marina, fa marina tena amin'ny ampahany kely dia kely, fa tsy izay ny fototra. Tsy izay no antony hitahian'Andriamanitra anao, tsy ianao mantsy ny fototra ao anatiny. Mila azontsika tsara mihitsy fa tena tianao mihitsy io Andriamanitra io. Oui, rehefa maheno an'ilay fitiavan'Andriamanitra, tsy fantatro ianao fa za rehefa maheno an'ilay fitiavan'Andriamanitra dia ohatra hoe za rery zany no tiany, ohatra izany ny fahenoko azy. Fa ianao koa rehefa maheno, izay ny tian'Andriamanitra hahenontsika azy. Tahaka an'ireny hoe izay mihitsy izay le hitenenana azy amintsika hoe na ianao rery aza ny teto ambonin'ny tany dia mbola tonga teto ihany Jesosy ho juste ho anao. Fa tiany ianao, tian'Andriamanitra haheno ny fitiavany mihitsy tsika sy ianao. Fa io amin'ilay fahenona ny fitiavany io, ny dikan'izay tsy hoe hieritreritra ianao hoe centré aminao ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy hoe ianao no ivony, tsy hoe mivavaka ka efa mivavaka ary Andriamanitra ka aiza amin'izay ilay fitahiana, aiza izay fisandratana eo. Tandremo tsy ho diso paika. Miverina any amin'ny Samoela faharoa ary tsika sy ianao. Samoela faharoa mijery ny fiainan'i Davida tsika, mianatra amin'ny Davida ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy. Eo amin'ilay toko 5 any, 2:10 hatrany ny jerentsika. Izao no toy an'io tenin'Andriamanitra io hoe: fa fantatry Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely ka nanandratra azy, tsy nanandratra azy fa hoe ka nanandratra, izay mihitsy tandremo fa diso mihitsy izany fiteniko azy izany, ka nanandratra ny fanjakany. Fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely ka nanandratra ny fanjakany. Andraso amin'ny teny malagasy tsika io sarotra azo, fa tsy ny fanjaka amin'ny Davida ny teneniny io. Rehefa jerena amin'ny teny fototra io dia hoe hanandratra ny fanjakany izy Andriamanitra, fa tsy hoe hanandratra ny fanjakany Davida. Maty ho anao mihitsy Jesosy, fa tsy hahatonga ny fanjakanao hisandratra akory izany. Andao ahitsitsika tsara ny objektifantsika. Ohatra izany izao hoe ianao mpanakanto ara-pilazantsara ianao, nomeny tompo fa aza manao amin'izany resaka talenta izany ohatra. Firifiry ny mpanakanto ara-pilazantsara, tena ara-pilazantsara ange, fa ny problema voaody ny fahavalo kely ny saina, fa ny ametraka ny fanjakany no eritreretiny. Eritreretina ahoana ny atao mba ho izy ny top amin'ny mpihira rehetra. Izany tokoa ny fomba fiasan'izao tontolo izao
zay zao tontolo zao zay. Zao tontolo zao raha mianatra, ohatra zany za zao hoe mianatra gestion, ny olona mianatra gestion sy économie rehetra reny a, matetika ny an-tsainy de hoe za te hanangana orinasako. Ane? Manangana ny orinasa koa de tsisy olona mampiasa zany. Tsara le fisainana anga. Fa alohantsika miverina mazava tsara. Fa Andriamanitra tokoa te hahatonga anao lasa directeur. Oui, tena zany any amin'ny fikasan'Andriamanitra hoe ny mpino maka amin'ny toerana elita amin'ny fanjakana. Fa izao, io mpino efa voasiva ny tompo vao tonga eo. Voasivana hoe ahoana? Tsy mieritreritra ny fanjakana io. Fa inona ny problema n'ity firenentsika senao ty? Ny firenentsika rehefa raikitra ny propaganda dia samy ndao dolra malagasy fa iova amin'izay tsika iova. Fa rehefa tonga eo dia samy mba mieritreritra ny fanjakany izy. Dia mety hiteny ihany ianao ngamba hoe karariny 5 ans ihany angeny eo amin'ny fitondrana eo dia mba samy mba mamenomeno paosy sy azo atao rehetra mba hanjakazakana daholo ny fandehany. Fa zay ny rariny amin'izao tontolo izao zany. Fa ianao, tianao ve hoe avelan'Andriamanitra hisandratra ianao amin'ny fotoananao? Andao averina tsara ny priorité. Fa ny priorité atsika raha avako dia Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra. Natsoan'Andriamanitra ianao ho amin'ny fanjakana. Tsy an'i David io fanjakana resahana io fa an'Andriamanitra. Jerenao tsara fa inona ny teneniko anao amin'io resaka Abnera io. Mijeriny any amin'ny Samuela faharoa tsika toko 7. Mahavariana be ny fitantanan'Andriamanitra. Ny olona rehefa mifantoka aminy hoe ny fanjakanao aoka ho tanteraka amiko Andriamanitra. Ampiasao mahavariana be ny ampiasain'Andriamanitra ny kafoiazy ny fiainana. Jereo nge any amin'ny Samuela faharoa, tsy nivakitsika daholo le texte, Samuela faharoa toko 4 hatramin'ny toko 5. Fa rehefa mijery an'io toko 7 io tsika dia izao, ny zavatra anseho manomboka eo amin'ny andinin'ny 9 ny tenen'le Isboseta. Zany ve zany le izy amin'ny teny gasy sa Isboseta koa? Raso aloha, Isboseta zay izy amin'ny teny gasy. Isboseta zany zanak Saoly izy nanjaka 2 taona tamin'ny firenen'i Israely rehefa maty Saoly dia Abnera no filohan'ny tafikany, ohatrany hoe prime ministre zany. Ny zavatra anseho tao anatin'io tantara io Abnera nendrikendrehan'ny Isboseta hoe fa maninona nalaingany vaditsindrany dadanay? Zay le tantara ao. Tezitra be Abnera. Inona ny eritreretiny lahana no teneny lahy hoe zany nangalatra an'izany? Ohatr'izay le hitantarako azy aminao fa misy resaka alika mihitsy teneny ao anatiny ao. Zay. Fa nampiasain'Andriamanitra izay zavatra izay. Rehefa avy eo ny zavatra anseho nivadika ty Abnera ty. Vokatry le zavatra nytenen'ny Isboseta anazy, niady teo izy sy Isboseta dia nivadika izy hoe manomboka izao zany dia hampanjaka ny Davida fa eo ny tranonao. Zay nataony. Inona ny tiako ambara aminao? Rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ny problema ry amin'ny tranon'olona ry raha miasa ho anao. Azonao tsaina ve zany ataon'Andriamanitra zany? Nga vitan'izany. Jereo nge amin'ny Samuela faharoa toko 5 mahavariana be mihitsy ny fitondran'Andriamanitra. Raha tsy nandinika an'ity tantaran'i Davida ity tsy mba nahafantatra hoe moa Davida tsy nanorina ny tranony. Jerenao tsara amin'ny Samuela faharoa toko 5 amin'ny andinin'ny 12. Ary Hirama mpanjaka ny Tiro, firenena matanjaka be zany Tiro zany Io Hirama io dia naniraka olona tao amin'ny Davida, nampanatitra hazo sedera ary nandefa mpandrafitra sy tambato. Dia nanao inona ary Hirama namboatra ny tranon'ny Davida izy. Azonao an-tsaina moa zany. Za tazomiko zany tenin'Andriamanitra zany Fa io Andriamanitra io areny izao tontolo izao io. Inona ny mampitsiriritra anao an'izay areny izao tontolo izao? Tamin'izany fotoana zany zany any amin'ny Tira zany no tena hoe misy ohatran'ireny hoe misy hazo palissandre zany, ohatrohatr'izany aty amintsika ankehitriny. Manan-karena hazo tsara be ry zareo.
Ina ny tsiritanao an'izany? Ry zareo tonga nikohaka tamin'ny Davida hoe taira, ao fa ataonay ny tranonao. Resaka politika izany, resaka fiara-miasa fa mahafinaritra be ilay izy hoe rehefa ny fanjakan'Andriamanitra ny katsahana, dia hitanao tsara mitoy an'io izay vao mitoy ilay 12 hoe rehefa nanao an'izay da Hirama dia hoy Davida hoe, dia hoy ilay teny hoe dia fantatry Davida, tena azony Davida hoe tena Andriamanitra ny nametraka teto. Ary io nataony io dia nanandratra izy ho amin'ny fanjakana. Ndao ahitsitsika sy ianao priorité atsika. Eo amin'ny fiainantsika ary, manahoana? Hainao loatra, tsy mila tenenina anao tsony Matthieu 9:7-7, fa manahoana ny fampiarantsika sy ianao azy amin'ny fiainana? Tena mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ve sika? Fotoana lavitsika, nisy fotoantsika nianatra ny resaka fitantanam-bola. Ny fototra ao anatiny, za tsy manaiky an'izany hoe misy kristianina tsy mihinan-kanina foana zany. Raha misy hoe tsy mihinana kely indraindray, possible hoe ao anatin'ny fizahantsoetra ataon'ny Tompo. Fa raha misy kristianina hoe mahantra velona izany foana, mila misaina rangaha hoe tena ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ny zavatra katsahany? Satria io Andriamanitra io miantoka, miassure an'izay olona izay personnel ny fanjakana izy. Miassure ny personnel ny fanjakana, ny mpiasa ny fanjakan'Andriamanitra assure. Fanontaniana dia ity, io zavatra ataonao io, inona re izany izao no tena hidiran'Andriamanitra amin'io e? Inona izao ny ataonao? Gargoty, dia raina ny Tompo. Inona izany izao ny hidiran'Andriamanitra amin'ny gargoty? Inona ny ataonao? Coiffure. Inona ny hidiran'Andriamanitra amin'ny coiffure? Inona ny ataonao? Mianatra. Inona ny hidiran'Andriamanitra amin'io? Fa ny ampitony ampanaovan'Andriamanitra anao an'io nge, haparitaka ny fanjakana, hampijoro ny fanjakana. Izay ny antony. Raha tsy velona hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tena mifona aminao fa miaina amin'ny tsipozipozy eny ihany aloha ianao. Tsika. Fa tsy tafapetraka ao amin'ilay fanandratan'Andriamanitra. Raha tsy miaina amin'ilay hoe ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny priorité-ako. Amin'ny asa-piarinao rehetra, amin'ny fiainanao, fiainam-panambadianao, inona ny antony anambadianao? Dia ny anambadia kedanana moko. Dia gaga ianao avy eo fa maninona ary mijaly? Nga nisy teny anao izany hoe ny anambadia kedanana izany, tsisy azany anaty Baiboly. Fa ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra ataonao ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ndrao dia izany no mahatonga ny fiaina-tokantrano mety problème, fa aiza ho aiza, sao dia fiainam-pitadiavam-bola aloha hatreto ny fiainana. Sao dia efa misy orientation de vie amboarina kely ao anatiny. Zavatra farany zaraiko aminao, raha tianao io Andriamanitra io hanandratra anao amin'ny fotoanany dia mila azonao tsara fa ny dikan'izany mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tsy mamboatra trano fotsiny akory ny dikan'izany, mamboatra tilikambo. Fa izany fanjakan'Andriamanitra izany dia ny olon'Andriamanitra ny tiany ambara ao anatiny. Ny dikany hoe mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra dia mampandroso ny olon'Andriamanitra. Tadidinao tsara amin'ny tenin'ny tompontsika hoe Petera tia avy ianao. Nozinga kely Petera, tiako ianao Tompo malala fa tianao dia tsy resaka je t'aime ny ilain'Andriamanitra aminao. Tsy resaka hoe oui Tompo impiry ianao vavaka, Jesosy vavaka nampianarinao tsy maintsy atambatra amin'ity vavaka ity. Hitanao isaky manao vavaka nampianarin'ny Tompo ange ianao dia miteny foana hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Fa inona nga ty ataonao mampatonga ny fanjakan'Andriamanitra? Fa fantatrao ve ny dikany hoe fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, fampandrosoana ny olon'Andriamanitra izany. Jery amin'ny fiainan'i Davida tsika, tao amin'ilay Samuela 2:5 teo, toy izantsika ny fiafaran'ilay teny hoe fa fantatry Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'i Israely ka nanandratra ny fanjakana. Ary ny antony io dia noho ny amin'ny Israely olony. Tsy noho i Davida ange, tsy noho ianao ange, anandratra anao mihitsy Andriamanitra rehefa tonga amin'ny toerana ianao hoe afaka amin'ny tenako amin'izay
aika tsy za tsy noho ny tsy ho amin'ny fanjakanao tsy ho any metimety aminao tsy noho i Davida na ho any Davida le resaka fanjakan'Andriamanitra fa ho an'ny Israely. Ndanao tsara ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Any no miatomboka ny teny fikasan'Andriamanitra. Ao amin'ny hoe Genesis 2:12 miteny ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 2, Genesis 2:12 hoe ahatonga anao firenena lehibe sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao. Amen na be daholo zany hoe toba oy zany mihitsy ataovy amiko lasa ngeza be amen. Any mampite anisy an'izany. Fa jerenao kely ny toyany ho fitahiny ianao. Ny tediavin'Andriamanitra amintsika senao dia tsika senao ho fitahiana ho an'ny hafa. Le resaka mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra resaka olona ny resahana. Olona. Indraindray tsika rehefa miresaka hoe fanjakan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra dia resaka trano misy tilikambona ny anaty lohanao any. Tena azafady aloha miteny aminao fa tsy trano misy tilikambona antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Fa misy be da be trano misy tilikambo be da be trano fiangonana zany teneniko anao zany. Fa feno jentilisa be ao anatiny. Be da be zany. Be dia be. Amin'izao vanim-potoana iainantsika senao zao. Izay mihitsy no amoazan'ny tompo anao hoe mila anao mampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Ny dikany hoe mampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia manorina sy mampiorina tempolin'Andriamanitra hafa be dia be. Ianao ny andrasan'Andriamanitra amin'izany. Mila anao manangana tempolin'Andriamanitra. Dia hoe ngamba ianao hoe tiana mila 150 millions nge vao mahavita tempolin'Andriamanitra iray satria ianao diso hevitra fa tempolin'Andriamanitra hafa eritreritra ny ianao. Fa fitambarany pino nge ny dikan'izany tempolin'Andriamanitra. Korintiana 1:7 manambara amintsika tsara. Aty amin'ny testamenta vaovao tsika sy ianao miaino. Korintiana 1:7-12 fa tempolon'ny fanamasintsika sy ianao. Manambara amintsika tsara an'izay. Za tsy miteny anao hoe tsy ilaina ny mandefa volany amin'ny fiangonana namboarana fiangonana. Tena ilaina. Rehefa vita tokoa ny zava-dehibe voalohany dia ny olona. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia indraindray malahelo mihitsy ny foko rehefa miaino voka-dehibe dia voka-dehibe atseroa tsara ny voka-dehibe. Fa hoe inona ny atao zany? Ampiorina an'ilay olona manao an'ilay voka-dehibe. Inona ny atao? Maika fotsiny ve hoe angono ny vola? Tafiditra lasa tsy tsara ny fandehany. Andao tsika senao, entan'ny tompo ianao androany. Tianao hoe asandratry ny tompo? Ndao anangana tempolo be da be tsika. Ndao hamoa tempolin'Andriamanitra koa tsika. Fa misy tempolin'Andriamanitra be da be voan'ny confinement. Midy. Any an-tanànanareo any mety ao an-tranonareo ao, mety hidadanareo io, mety tsy fantatro. Anjaranao ny manangana an'izany. Izany ilay hoe mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Filipiana 2:7 manambara amintsika hoe amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Misaina ny hafa. Ny olona ho asandatra Andriamanitra dia olona afaka amin'ny tenany. Tsy mieritreritra hoe inona ny important amiko. Impiry-tsika mahita ady any am-piangonana any Sika sianao mihitsy izao ilay hijoro fa maninona misy ady? Satria tsisy mieritreritra samy tia tena. Dia ny anay ihany. Dia ny ahy ihany ny any an-tsaiko. Dia izy koa mieritreritra ny any an-tsainy ihany hono ny azy. Dia iza moa tsy hifandramatra. Fa tsika sianao asay mitompo hoe ny asantsika manangana sy mamoa tempolin'Andriamanitra. Any dia ao anatin'io ahoana ny stratégie? Mieritreritra ny hafa mihoatra noho ny tenantsika. Ny olona resy lahatra hoe ho velona ho an'ny hafa izy. Izay raha afaka no asandratra Andriamanitra. Ny olona velona ho an'ny hafa. Avelao Andriamanitra
hanandratra anao amin'ny fiainanao rehetra. Hivavakantsika senao amaranantsika an'izany raha rehetra zany. Faranantsika ahoana? Mila miresaka amin'ny tompo mihitsy ianao amin'ity anio ity. Mila reglena izay mila reglena. Dao tenenina amin'Andriamanitra ny ao anatin'ny fotsika ao. Nanahoana ny faharetanao re? Manahoana aiza ho aiza ny fifandraisanao amin'ny tompo e? Aiza ho aiza ny fiainanao ny fanetretena? Aiza ho aiza ny maha-priorité ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Aiza ho aiza ny hafa, ny toeran'ny hafa eo amin'ny fiainanao, aiza ho aiza? Fa miankina amin'izany rehetrarehetra izany ny hanandratan'ny tompo aminao. Andriamanitra rainay feno fankasitrahana anao izay ny amin'ny teny ampianarinao anay tamin'ity androany ity. Jesosy hitsy io izay aty anatinay ity. Amboary izay rehetra mbola amin'ny kitotoana aty, izay miara-mifona aminao fa izay tsy manam-paharetana. Mila zavatra zao dia zao be da be izay. Mifona Jesosy. Mifona aminao fa tsy mahay mampiaraka aminao izay, impiry izay, any an-tsaina mihitsy hoe hivavaka nefa tsy misy fahafinaretana akory indraindray ilay mivavaka fotrany asa be fotsiny. Hifonanay aminao izany. Mifona aminao izay fa tena tsy mahay manetry tena. Voan'ny anestezia amin'ny devoly matetika dia baiser sy da be. Mifona aminao izay Andriamanitra fa mazana ny tsy ao an-tsainay ilay hampanjaka ny fanjakanao. Variana ny rotoroto ny fitediavam-boly izay. Variana amin'izany izay hany ka ny vavaka dia mifantoka amin'ny hoe taio ilay izy ry tompo. Fa tsy mieritreritra an'izay ahatonga anay ho fitahiana ho an'ny hafa izahay. Mifona Jesosy fa tsy nieritreritra ny hafa izay matetika. Fa diso paika amin'ity resaka fanjakanao mihitsy ity koa izay matetika dia tsy any an-tsainay fa ay moa mission anay mihitsy reny olona be da be reny fa reny ny tianao ataonao tepoly. Andriamanitra amin'ity anio ity izahay dia miara-mandray ny fanavaozana avy aminao. Miasa aty anatinay tsirairay avy. Ianao ny asa tompo andrava ny asa ny fahavalo rehetra dia miavao ity sainay ity anaraka ny taridalanao. Zareo ny fiainanay rehetra amin'izay manavesatra anay. Na ho anay mpianatra malalan'i Jesosy zahay ny eto na inona zahay eto Jesosy fantatrao tsara. Vangio tompo ho hitanay ho tsapanay mihitsy izany dikany hoe tianay ka ianao dia tafiorina tsara ao anatin'izany fitiavanao izany zahay. Isaraka eto amin'ity toeran'ity izay amin'ity anio ity dia mankasitraka anao fa ianao miantso tsirairay manome ny ilainay amin'ny fotoana ilana azy dia handroso amin'ny toky amin'ny fanarahana anao izay rehetra. Dia irainay ianao Jesosy dia akambanay ny vavaka amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasina eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao